Fanontaniana apetraka ny marina mahakasika ny foto-drafitrasa izay ahorona entina hiatrehana io fivoriana io ao aorianan'ny fahavitana izany fivoriana izany. Atao inona ary ireo trano ireo? Raha ny fanazavana azy dia ho amidy indray ireto foto-drafitrasa ireto. Tsy iray tsy roa ny tetikasa izay ho tontosaina ho fandraisana ny fivoriana tampony izay ho raisin'i Madagasikara amin'ny novambra 2024. Anisan'izany ny foto-drafitrasa izay tanterahana etsy Andotapenaka, tany izay ny fandringitany Tiako Madagasikara sy ny Seimady. Efa mandeha kosa nefa ny foto-drafitrasa ankehitriny ary tany mpanjakana ny toerana araka ny nambaran'ny filokan-karakara ny sommet de la francophonie andiany faha 20 izay ho raisina eto amintsika amin'ny volana novambra. Raha ny teti-bola aloha no nanontaniana dia tsy lahara-pahameana izany araka ny filazan'ny tompon'andraikitra. Ny fanatotosana ny asa amin'ny fotoana ilanan'ny foto-drafitrasa no mahamaika ny rehetra. Mahakasika manokana kosa ny village de la francophonie izay orina etsy Andotapenaka dia isy ny famarotana ny toerana ao aorian'ny fahavitany sommet de la francophonie andiany faha 20. Eo ihany koa ny famadihana ny toerana ho fivarotana sy fialamboly ao arian'izay. Ao no ahitana ny salle de cinéma voalohany eto Madagasikara ary ao ihany koa no asiana ny village artisanal izay amandrana ireo mpanao asa tanana sy taozavatra etsy amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka izay misy 700 izy ireo ankehitriny.